An-dalana hody. An-dalana hody. Fampahiresana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny Pasteur Andriamparany Rabelohataona. Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Haute Radio. Manolotra ny voninahitra ho an'Andriamanitra hoe miaraba ho amintsika amin'izao fotoana natokantsika andinihana ny tenin'Andriamanitra sy ifampahirezana izao. Ny Pasteur Andriamparany Rabelohataona no miaraka amintsika mialohan'ny anokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha hanondrika alohantsika isika hivavaka. Andriamanitra eo tonga ny fotoana izay iarahana eto indray ifampahery sokafo ny fampanahanay mitenena fa miaino izay ny anaranao Jesosy, amen. Io dia ao amin'ny jaona 15 no tantara isotomantsika lesona. Nefa mialohan'izay dia te tantara toe-javatra ny tranga anankiray tamin'ny taona 2010 rehefa nikasa hividy fiara ny tenako dia nitady fiara izay azo heverina fa ampiasaina amin'ny famitana ny asan'Andriamanitra, ny amin'ny fitoriana hanampy eo amin'ny fitanterana. Dia nisy fianakaviana izay namana akaiky ny varotra fiara tamiko ary nanosokevitra izy hoe tsara ny fiara. Dia rehefa nandeha nojerena ilay fiara any amin'ny toerana mbola fanamboarana nisy ilay fiara, ny atsasaky ny milina manodina ny fiara na ny moteur dia tsy ao. Ny tao anatiny tsy seza nikorotana ambony ambany fahitako azy. Dia nanapa-kevitra ny tenako fa tsy vidy ilay fiara dia nividy fiara hafa izay mandeha avy hatrany, madio ny ao anatiny, azo nampiasaina, tsy misy zavatra tokony andrasana. Satria tamin'ny fotoana izay namitaniana an'ity namana akaiky izay fianakaviana ity dia laza izy hoe gomazy sisa no tsy vita dia mandeha ilay fiara nefa ny zavatra rehetra mbola tsisy ao anatiny. Rehefa nividy ilay fiara dia nalahelo izy satria tsy nividiko ilay fiarany. Ary misy toe-javatra izay azo isotomana lesona sahady amin'izany tantara izay nohenotsika teo izany. Voalohany indrindra dia indraindray tsy fantatry ny olona ny faniriana sy ny etaeta aty amintsika, ary indraindray koa nefa tsy fantatsika ny faniriana sy ny etaeta any amin'ny olona. Ny olona dia manana faniriana hivarotra na anao izay hafaly sy hitady izay mahasoa azy. Itsika koa nefa dia mitovy amin'izany, mitady izay mahasoa sy izay zavatra ilaina. Samy mitady ny ilaina fa mety tsy mifanojo, mety tsy tafaraka izay fitediavana ny ilainy tsirairay avy izay. Rehefa jerena ity jaona 15 ity dia misy tantara anankiray manomboka amin'ny 9 ary misy farihany Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao hoe amin'ny teny hebreo hoe Betesda, misy fialofana 10. 13 taona ny rininy marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny matila. Tozatsika ny vaky teny dia avy eo manazava antsika. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 80 taona. Raha nahita azy nandro Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy dia hozy izy taminy:
te ho sitrana vahenao. Ilay marary namaly azy hoe tompoko raha etsehina ny rano dia tsy mba misy olona androboka eto amin'ny farihy, fa raha mandeha dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Raisiko avy hatrany ny andininy fahenina iny rehefa nanontany Jesosy hoe te ho sitrana vahenao. Ny olona rehetra rehefa marary te ho sitrana avokoa, satria manaintaina sy mangefiry rehefa tena marary, tsy afaka mandeha, tsy afaka mitsangana. Ity lehilahy ity dia efa 80 taona no narary, efa lany eky no jerevana daholo ny vahaolana izay mety hasitrana, fa tsy hita. Afa-tsy ty teny fotoana anankiray izay niheverina fa raha tafaroboka anaty rano dia ho sitrana. Kanefa rehefa nanontanian'i Jesosy hoe te ho sitrana ve ianao, dia tsy eny avy hatrany ny teny izay navaliny an Jesosy, fa fanomezan-tsiny ny hafa, na koa hoe ny tsy fahasitrana dia vokatry ny ataon'ny hafa. Ahoana ny zavatra nambariny amin'ny andininy fahenina? Ilay marary namaly azy hoe tompoko raha etsehina ny rano dia tsy mba misy olona androboka, tsy mba misy olona androboka. Matetika itsika mety misy fialofana dimy tahaka an'ity tantara izay voalaza io tao amin'ny ranon'ny Betesda. Dia io fialofana dimy io mety ny ray aman-dreny, ny fianakaviana, ny namana, ny manodidina, ny fiarahamonina, ny fiangonana. Misy olona tena mialokaloka mihitsy. Ary ny olana dia izao, rehefa misy zavatra kasaina atao ka tsy manampy ny ray aman-dreny, tsy manampy ny fiangonana heverina fa tsy manampy, na tsy manampy ny fiarahamonina, tsy manampy ny manodidina, dia tavela amin'ny toerana izay heverina fa tena ratsy, mahantra, marary, mampalahelo. Ary mora ny manome tsiny ny olona noho ny manome tsiny ny tena. Lazain'ilay marary nandritra ny 80 taona hoe tsy mba misy olona androboka eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha dia misy olona koa misosoka eo alohako. Olona daholo izany ny fototra. Tsy avy hatrany dia namaly an Jesosy hoe eny te ho sitrana, eny te ho sitrana. Asa mety efa nanandrana ve izy hoe vao nietsika ny rano dia kididi farak'izay mafy ny ala teo ambony fandriana mba hahatonga voalohany any anaty rano? Asa mety efa nisy zavatra nandramany ve? Fa indraindray ny saina fotsiny mandeha. Dia misy efa 80 taona ao amin'ny tokantrano ray aman-dreny, tsy miala, tsy mba mitady zavatra hivoarana fa toy ny marary ary manome tsiny ny hafa. Ty namana anankiray ity dia nisy fotoana tonga mba ila hevitra sy hitady vola tamin'ny ankohonanay. Rehefa tonga teo amin'ny fotoana izay ny fanomezana izy dia nanomboka ny tantara ny amin'ny antony izay ilainy vola. Dia izao no teny noteneniny ty
tovolahy ty hoe ny soritra efa hitako ozy izy fa ny demarenazy no tsisy. Tsy ahoko foana zay teniny zay, ny soritra ozy efa hitako fa ny demarenazy no tsisy. Zany hoe ny tianytenenina zany de zao hoe mahita lalana izy azo ny fidiram-bola tsara, zay le soritra. Loharano, le loharanimbola efa hita, fa le fomba ahatongavana eo am'le loharanimbola no tsisy. Ary ny tianytenenina zany de zao hoe vola le tediaviny io ahatongavana eo amin'ny loharanimbola. Ary raha tsisy an'io vola io avy amin'ny olona hafa de tsy tonga eo am'le loharanimbola izy. Mitovy am'lay ity tovolahy narary ty mihitsy ny hoe raha mihetsehana ny rano de tsisy olona hibata, ka ny antony mampaharary anana nandritra ny 80 taona de no ny olona no nahatonga an'izany. Eo ny mahadiso voalohany atsika olombelona metehitra amin'ny olona samy olona, metehitra amin'ny zavatra hita, metehitra amin'ny zavatra iveana famitombona. Tsy metehitra amin'Andriamanitra sy ny finoana. Misy fomba fiteny anankiray hoe ny mahatonga ny olona anankiray zay manan-karena eto amin'ity zao tontolo zao ty de satria mifo maraina izy. Ary efa zatra mifo maraina, manao zavatra maraina, tsy miankina amin'ny olona fa ny tenany de tafavoaka izy. Fa misy olona na foazinao izy de tsy mety miala eo ambony fandriana. Ary ny any mamoa azy sy mampiala azy teo ambony fandriana de tereny ny zava-misy ka hamonjy toeram-pivoahana. Miala tsiny milaza an'izany fa tena zava-misy zany. De rehefa zavatra ohatran'izany ny fiainanao andavanandro de manome tsy ny hafa ianao hoe ny hafa ny tsy manohana sy tsy manampy anao. Ny olona no anteheranao, ianteheranao, anafaka anao amin'ny toerana iray izay misy anao, anala ny aretinao, fa tsy manana ezaka avy aminao ianao mba hahatonga anao ho sitrana, mba hahatonga anao ho tafavoaka eo amin'ny fiainana. Raha ohatra ka raisiko zany amin'ny fomba tsotra hoe raha malagasy ty tovolahy anankiray zay narary ty de izao lay fomba fiteniny hoe aleo mihitsy aloha hitady olona hanainga ho tonga eo amin'ny fanasitrahana. Na koa hoe mety sarotsarotra zany le rano de inona zany zao mety hasitra, inona mety haingana kokoa, inona ny ravikazy ohatra, inona ny mety tsy de miolana kokoa, tsy de misy sedra kokoa, de atao daholo ny zavatra rehetra rehetra. Misy fianakaviana tamin'ny fotoanandro narary ny zanany de nijerevako ny tavoahangy anankiray misy rano ohatra ny soloko somary maintimainty de nanontaniako izy hoe fa inona ny eo anatiny eo de
tanalahy ozy izy na tono lasa lavenina no doana lasa lavenina dia natao tao anatiny satria narary le zaza dia io no sotroina ozy izy mahasitrana zay no tohevitry ny olona dia somary nalahelo sady tezitra kely hoe zay tenen'ny olona rehetra ve zany hoa dia aomena ny zaza zay tsy mahafantatra nenenina koa tsy hay nahasitrana ny olona tany tsy fantatra koa ary tena matetika dia misy olona manao anao ohatra ka tototoe zavatra sarotra ianao ka manontany olona 5 na enina ianao dia samy zavatra hafa ny tenenindreo olona 5 enindreo sasany mety teny ravikazo sasany manao hevitra anao any amin'ny fanafody fidiana any amin'ny farmasia sasany manao hevitra anao any amin'ny dokotera ny sasany manao hevitra anao iotra sasany manao hevitra anao iositra tanimanga sasany manao hevitra anao ny amin'ny hanina hohanina sasany manao hevitra tsy fantatra fa be dia be amin'ny fijeren'izy rehetrarehetra eny dia ohatran'ny hoe zavatra marina avokoa dia ilay vahaolana mora sy tsotra indrindra matetika ny tadiavintsika eo anatin'ny fiarahamonina fa tsy tsapantsika mihitsy ny hoe misy manana fahagagarana ambony indrindra dia ilay Andriamanitra miandry ianao tao anatin'ny 7 taona tao anatin'ny taona maro zay ahatonga anao ho tonga saina hoe eo mandrakariva Jesosy amany vahaolana tsisy zavatra sarotra ka tsy hain'Andriamanitra vahana raha toka manana olana isika aza ny olona natolona aloha raha tsisy vola isika aza manao programa avy amin'ny olona no ahitana an'izany raha misy toe-javatra hatrehantsika na marary na fianarana na examen sy ny sisa aza mihetehitra amintsika sy ny fahendrentsika sy ny olona manodidina antsika fa Andriamanitra aloha atonina voalohany Andriamanitra anoa antsika ny lalana izay tokony alehantsika Andriamanitra anome antsika ny fanasitranana izay tokony ho atao amintsika Andriamanitra no anome ny zavatra rehetra ilaintsika tsy voafetra amin'ny fomba n'olona Andriamanitra tia marary ty dia nieritreritra hoe ny anotokana asitrana azy dia ny midina ao anaty rano ary ny olana izay hatrehany dia ny olona lasa lohany izy mila tonga aloha anaty rano mila finoana hoe misy zavatra hafa nge fandraindray koa tsika dia zany miziroziry amin'ny fianakaviana miziroziry amin'ny ray aman-dreny miziroziry aman-dreny io ihany mahatafavoaka ana amin'ny fiainana apio amin'io fa rehefa tsy tafavoaka amin'io dia aza-piana ntsony io ihany tsy mba nisy mihitsy ny teny ny asa fitohina ihany mahatafavoaka ka apio amin'io ny any fanimpona an'Andriamanitra no mahatafavoaka fa apio amin'io io mba hiangaviako anareo tsaroko tamin'ny fotoanandro izay naresy lahatra anaraka an'Andriamanitra dia niteny tamin'ny mamako hoe hivavaka aho ary ity fivavahany ity no hoarako dia ozy izy hoe tsy zavatra hafa ozy ny nangatahanao tamiko tsy nangataka voly ianao tsy nangataka ho amin'ny zavatra ratsy satria amin'izao vanim-potoana izao izy dia be ny tanora mindrona amin'ny fifohana rongony fifohana sigara fisotrotoka sy ny zavatra hafa fa ny anao ozy fivavahana ny nangatahanao ahoana ozy ny anakanako anao ndana ozy dia mba zako eto ambavaka
zavatra ohatran'izany no tokony angatahantsika. Andriamanitra aloha ahoana ny hahavitantsika fihavanana amin'Andriamanitra, ahoana ny ahazontsika antoka fa miaino antsika Andriamanitra. Dia izao no toyiny. Rehefa hitan'Andriamanitra fa miantehitra amin'ny olona ity narary ity dia ozy hoe mitsangana ento ny fandrianao, 7 no misy an'izany, ka mandehana. Tsy maintsy misy asa foana izay ataontsika, na dia manana n'Andriamanitra atsika, asian'Andriamanitra mitsangana, miala teo amin'ny fandriantsika io. Feon'i Jesosy mampiala antsika eo ambony fandriana ny maraina. Manantona sy miaino an'izany feon'i Jesosy izany tsika ny tokony ataontsika maraina, mandinika ny teniny, mamaky ny teniny, miaino ny teniny, mitsangana. Betao ny fandrinao. Fehezo ny fandrinao aza, ny fandrinao no mitondranao, izay ilay tiany Jesosy ambany. Fa ianao no mitondra ny fandrinao. Ianao no miandraikitra an'izany. Ianao no mandray an-tanana ny fiainanao. Dia sitrana ianao. Miaraka amin'i Jesosy, miaino azy aloha, manatanteraka an'izay ataony, dia sitrana. Tsy manana vahaolana ho antsika izao tontolo izao. Tsy manana vahaolana ho antsika kristianina izao tontolo izao. Fa Jesosy no manana vahaolana ho antsika. Ary mampandresy antsika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Jesosy no manana vahaolana ho antsika, ka mahatonga antsika mamany olana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Afaka mamaha olana eto amin'ity izao tontolo izao ity, mandresy ny olana eto amin'ity izao tontolo izao izay misy antsika ity. N'Andriamanitra hoe ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanana mino fa iaino ny tenin'Andriamanitra mandrakariva isika ka metraka am-pontsika izany teny izany hoe ankatosy anatanteraka azy. Nondrika alohantsika isika hivavaka. Misaotranao izay Jesosy noho ny teny nomenao, ianao tokoa no tokony hoenonay, ianao no tokony anteranay, ianao no tokony ilainay vonjy, satria fantatra fa tsy misy vahaolana azo antoka fa tsy eo aminao eo ihany. Misaotra noho ny tantara ny tovolahy izay narafalo amin'ny 30 taona ity, ny tady fanasitranana tamin'ny olona, tamin'ny rano, tamin'ny manodidina, tamin'ny zavatra rehetra, fa tsy nieritreritra ny tady anao. Soa ihany fa tonga ianao nanantona azy, tonga ianao nanontany, ary ianao dia isan'andro isan'andro dia manantona anay, manontany anay. Tompo, dia ho sitrana izahay, ampio izahay, ayoko izahay hitsangana, hibata sy hifehy ny fiainanay manontolo, ary ho mpandresy eo aminao izay. Da io ny mpiaino rehetra fiadanana sy ny fahasoavanao am-pombanao azy ireo, ny anaranao Jesosy. Amen. Dia metraka ny mandra-piresaka amintsika rehetra indray, ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahasoavany, ny fitahiny sy ny fiarovany ho amintsika rehetra. Velogna tompoko. Narainao teo An-dalana hody. An-dalana hody. Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny Pasteur Andriamparany Rabelohataona. Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Radio.